Zay ny mitondrantsika makany amin'ny tontolon'ny vaovao manasongadina ny politika nitondra ny fahitana rahapirenena eto Madagasikara ny MCE na ny mouvement citoyen engagé isan'ny nitondran'ny fomba fijeriny sy ny fanoikeviny tao anatin'izany ary ny mahakasika ny fanomanana ny fifidianana izay seho eto amin'ny firenena amin'ny fahavalon'ny volana Mey ho avy izao. Tsy hiadikevitra intsony ny tetiandrom-pifidianana izay efa navoaka ny Senita. Raha azo aroso kosa nefa ny daty anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka dia azo antoka fa hitondra antsika amin'ny fametrahana olom-befity ara-demokratika sy amin'ny fametrahana rafitra manaraka ny lalam-panorenana eto Madagasikara, hoy Élisée Ratsiraka, filohan'ny MCE na ny mouvement des citoyens engagés androany. Momba ny législative moa dia tsika rehetra bona groupement politique na olon-tsotro malagasy rehetrarehetra dia fa convaincu zany fa ny fifidianana ny élection zany no solution vahaolana amin'ny crise zay diavintsika zao. Zahay dia d'accord zay amin'ny daty efa navoaka ny Senita miaraka tamin'ny expert ny Nations Unies zany hoe le 8 mai 2013 sy ny 23 juillet 2013. Fa ny tena tianay zany dia ny législative alefa alohan'ny présidentielle satria nahoana io ny farantsotra indrindra tsisy deuxième tour fa premier tour de vita. Dia amin'izay fotoana zay tsika amin'ny fotoana fohy dia efa mahazo député voafidy. Nitondran'ny fanankenana mafy ihany koa ny fitarazoan'ny fanomanana ny fifidianana izay isan'ny mahatonga izany ho izy ny Prime Ministre. Ny Prime Ministre izay manana andraikitra amin'ny fampidinana raharaham-pirenena sy ny fanomanana ny fifidianana ho hiatrany ny voafaritra ny tondrozotra raha ny fanamarihany ty ministra teo aloha ity. Nisy ny antso nataony izay netefa tamin'ny filohany Tete Zamita. Le président de la République, il a toute l'attitude pour virer le Premier ministre. Maintenant, on l'attend. Parce que c'est trop ce qu'il fait là. Andrasan'ny MCE araka izany ny mety ho valy ny antso izay nataon'izy ireo amin'ny filohany Tete Zamita.